dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no afahana miaraka antsika indray ao anatin'ny teny fampahirezana izay mentsika amin'ity anio ity. Mbola ao anatin'ny fanazavana izay miafina mahakasika ny andro fafito sy ny pasika sika sy ny toe-javatra mitranga taona telo misesy izay ary miavaka tamin'ity taona 2022 ity izay nitolantsika fanazavana teto ny fifanandrifian'ny andro fafito sy ny pasika. Alohan'izay andraisantsika ny fampahirezana ivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray misaotra ny mandrakariva izay satria tsy mandaonay ao anatin'ny toe-javatra sarotra ianao. Andriamanitra mpamindra fo ianao ka tsy te handringana ny olonao fa mialanenina mandrakariva mba andraisany fiarovana tanteraka avy aminao. Andriamanitra tsy mba manafina na inona na inona fa manambara ny zavatra tsara izay ananany fanantenana ary mahatsiaro ny vavaka nataon'i Jesosy izahay hoe zaho ray tsy mivavaka aminao mba hampiala azy eto amin'izao tontolo izao fa mba hirovanao azy amin'ny ratsy. Ary izany no nitsapanay ankehitriny satria eto amin'ity izao tontolo izao ity tokoa no ahitana fahoriana. Kanefa tenin'i Jesosy no milaza hoe matoki fa za efa nandresy izao tontolo izao ary tena tonga ny fandresena avokoa izay rehetra. Ko dia mangataka ny fanahy masina mba hampahery ny lalonao izay ao anatin'ny fahakiviana manoloana ny fahoriana hatrehany amin'izao andro faran'izao. Dia ny teninao Tompo hitondra fahazavana indray hanokatra ny masom-panahy mba hatonga anay hankato fiapetra rehetra izay apetraka ao. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Tsy verenantsika lava intsony ny fanazavana ny zavatra mitranga fa ny zavatra trehantsika ankehitriny dia tsisy miafina amin'ny Baiboly ary tsapa fa ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia manaraka ny vanim-potoana rehetra ary tsy misy zavatra tongatonga ho azy fa misy antony avokoa. Raha jerevantsika ny zavatra mitranga tamin'ity taona 2022 ity maneran-tany sy ny roa taona lasa izay dia misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ary ho an'ny tsy mahalala dia ohatrany mampatahotra sy mampangovotra fa tonga amin'ny vanim-potoana farany izay ahatanterahan'ireo faminaniana farany mialohan'ny andravana n'ity izao tontolo izao ity. Ary raha ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao dia vanim-potoana tokony hitodihan'ny olona amin'Andriamanitra ary tena miala nenina amin'ny fomba rehetra. Andriamanitra matoto ao anatin'ny 3 taona misesy afatra ny pasika ny nampitaina ary tonga ny taona 2022 ifanandrify ny andro fafito sy ny pasika izay nitondra antsika fanazavana lava sy ny zavatra miavaka indrindra hoe ny fiatombohan'ny taona 1er janvier andro fafito, voalohan'ny taona ara-baiboly andro fafito, ny pasika andro fafito. Dia nijerytsika ny Genesisy sy ny Exodosy 20 ilay didin'Andriamanitra manamafy ny andro fafito dia sabatan'i Jehova ny olazany ilay andro fafito izay takiny mba ho hamasinina satria tsy sangam-bato ny famorona faneken'ny olona fa Andriamanitra no nahary tongotra aman-tanana ny olon-drehetra tsy hakanavaka na mino izy na tsy mino. Fa amin'ny lafiny anankiray keo nijerytsika tamin'ny farany Deutéronome 15 indininy fa 12 ka hatramin'ny 15 makasika ilay didy faefatra ihany dia ilay andro fafito izay sabatan'i Jehova ny 12 ka hatramin'ny 15
dia zao no voasoratra hoe mitandremany andro sabata na masina azy arak'izay nandidiany Jehovah Andriamanitra ao anao inemana no esanao sy anaovanao ny rahanao rehetra fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito dia mbola miverina ihany tsy indrinin'Andriamanitra fa any Jehovah le sabata fa tsy an'ny olona ko aza manora raha kory ianao amin'izany ny zanako vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na iombonao na mibrikinao na biby fiomponao rehetra na ny vahininao izay tafiditra eo ambavadinao mba hitsara ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao takanao koa ary tsarao fa andevy tany amin'ny tany Egipta ianao ka tanàna mahery sandrina hitsitra mitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao mivoaka avy tany izany nandidian'i Jehovah Andriamanitra ao anao hitandrina ny andro sabata ny mampiavaka ty andiny 5 ty sy ty didy 4 tsy hoe novan'Andriamanitra akory ny didy tate amin'ny Exodosy 20 fa nampiny fanazavana izay fandraisantsika hoe hitataratra hatrany amin'ny Genesis io tamin'ny alalan'ny famerenan'Andriamanitra miloana ny fifandraisany tamin'ny zanak'olombelona tamin'ny nanomezany any Adama sy Eva le fitafiana hoditra tamin'ny andro fafito ihany koa izay ahitana taratra ny famonjena ataon'Andriamanitra dia hita ao anatin'ity didy 4 ty koa fa mamonjy Andriamanitra satria miafina ao anatin'izay le hoe andevy tany amin'ny tany Egipta tany namahery sandrina hizitra tondran'i Jehovah Andriamanitra ao mivoaka avy tany dia milaza mikolaka ny Paska ary raha dika amin'ny teny tsotra ny tenin'i Jehovah ny 5 dia hoe satria nomeko anareo ny Paska izay famonoana ny zanak'ondry izay antony nahatonga anareo ho afaka tao amin'ny tany Egipta dia tandremo ny sabatako dia hitantsika tany amin'ny Exodosy 20 fa zavatra telo ihany no mitranga rehefa tonga ny Paska Jehovah midina rehefa midina izy dia zavatra telo no hitranga misy loza ho tonga ny hiboka ny zanak'Israely izay ny baikon'i Jehovah ary ao anatin'ny fiboana io ny antony fiboana sika dia misy loza atahorana hiatra ka mba hirovana ny zanak'Israely amin'ny loza dia nasaina ny hiboka izy mananja tsara ny fiapetra apetrak'Andriamanitra raha nisany fiapetra mba hamonjena azy dia nisy zavatra nasain'Andriamanitra ny tanterahany zavatra telo izy sika misy ny fandringanana faharoa misy ny famonjena ary fahatelo misy koa ny fanavahana izany hoe misy fomba afantaran'Andriamanitra ny olona dia amin'ny alalan'ilay famantarana izay hitantsika tsara tany amin'ny Exodosy 20 fa ilay famantarana dia ao amin'ilay rahany zanak'ondry ilay rahany zanak'ondry Exodosy 20 dia ny 13 ary ny rà dia famantaranao anareo ny trano izay hitoeranareo ary raha mahita ny rà dia andalo anareo ka tsisy loza andringanana anareo raha mamelona ny tany Egipta io zany ny famantarana sinina natomboka se hamantaran'Andriamanitra ny olony mba tsy horingana noho ny loza izay efa hiatra ka tonga ny zanak'Israely ho afaka tanteraka misy zavatra apetrak'Andriamanitra izay hodiniantsika izay toromarika tokony hiainantsika amin'izao vanim-potoana izao satria ny zavatra misy keo tsy ho mifirenena iray ihany fa tena mahatratra n'ity izao tontolo izao ty ny toe-javatra mitranga ny valinaretina iarahana atrehana edivana izay tsy mbola resy atreto loza maro isan-karazany avetsy averoa miteraka fahafatesana mahatsiravina ary miady ao Russie sy Ukraine izay atahorana hitatra satria efa mety rantsehatra ihany koa États-Unis sy ny vorondrona Européenne manampy any Ukraine izay hitantsika taratra hoe adiny samingeza izay misy fiatraikany manerana n'izao tontolo izao ary efa manomboka misy fiatraikany na dia fisontro sy mividy mpiainana fotsiny aza eo amintsika ary dia atahorana ny poan'ny ady lehibe 7
ary raha io mitranga tsy isy avabela ny firenena rehetra, indrindra ny fandrahoana mampiasa fitaovam-piadiana nokleary zay hiteraka fandrikanana tanteraka ity amin'ity zao tontolo zao ity, raha toka tanteraka zany loza mampatahotra mampangovotra. Ary zay le afatry ny pasika, milohan'ny pasika, nivon'ny pasika, aorinan'ny pasika, nitrangany zany zavatra rehetrarehetra zany. De tsy mahagaga raha misy afatr'Andriamanitra atao anatin'ny 3 taona zany hoe le isa 3 miverina, tsy mahagaga raha tamin'ity taona ity no misy fiverenan-javatra tohatra ny manaitra. De le sabata fiandohan'ny taona grégoriana, sabata fiandohan'ny taona ara-baiboly sy sabata zay mifanitsy indrindra tamin'ny pasika. Ary ty taona fahatelo ity misy antony mahatona tambatr'Andriamanitra tao anatin'ny andro fafito ny pasika mba ho afatra ho an'izao tontolo zao, fa tsy misy lalana azo hotamonjena afa-tsy ny fandraisana ny famantarana avy amin'Andriamanitra. De voalohany indrindra de le raha zay atetina tatao-mbaravarana sy ny tolam-baravarana ara-baktely izy moa tamin'izany tamin'izany tandinto ny rahany Jesosy Kristy zay hitondra famelan-keloka ao amin'ny olona mba tsy ho tonga amin'ny fahaverezana izy. De hitatsika fa le raha famantarana tombo-kasiana sinina zay ahitan'Andriamanitra ny ao dia tsy horingana. De io natonga antsika nijery ny Ezekela 20 iverenana, satria inona koa ny mampiavaka an'le andro fafito na le sabatan'i Jehova de famantarana koa izy. Ezekela 20:1-12 de nomeko azy ny didiko, nampahafantariko azy ny fitsipiko zay mahavelona ny olona manaraka azy. Zany hoe tena le didy de didy mahavelona fa tsy mahafaty, didy manafaka ny amin'ny loza. Nomeko azy koa ny sabatako famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa zao Jehova no manamasina azy. Le sabata zany na le andro fafito de famantarana araka ny teny Jehova, famantarana ho amiko sy ho aminy, afantaran'ny olona ny Jehova sy afantaran'ny Jehova ny olony. 20 ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka de ho fantatrareo fa za no Jehova Andriamanitrareo. Zany hoe le andro fafito zany de tena famantarana, tombo-kase hijerevan'Andriamanitra ny olony. Kanefa rehefa nijerevantsika ny Deutéronome 5:5-10 tsy le hoe andro mahasabotsy ny andro fotsiny no famantarana, fa inona no mahatonga an'le famantarana? Tanàna mahery sandrina nisy raha nitondrako anareo mivoaka avy tao amin'ny tany Egipta, midika an'izay zany. De no le pasika, rinona ny zavatra mitranga tamin'ny pasika? Ny fepetra napetrak'Andriamanitra. Ny raha de famantarana eo amin'ny trano zay itoeranareo. Zany hoe no io raha io zany mahatonga an'le andro asabotsy ho famantarana. Kanefa le andro natokan'Andriamanitra manokana zay namelaran'Andriamanitra ny zava-tsoa rehetra teo anatrehan'ny zanak'olombelona. Kanefa taoko nisiny le fitafiana hoditra natafy ana Damaseva, de le andro fafito noho ny amin'le raha ny zanak'ondry zay tandinto ny rahan'i Jesosy zay latsaka mahatomboka se an'le andro fafito. De zavatra roa no hitatsika zay mifanandrify tanteraka mihitsy. Ny raha de famantarana, ny amin'le raha mahatonga an'le andro fafito ho famantarana. Kanefa le raha ny zanak'ondry nirotsaka tao amin'ny pasika de mazava be fa ny pasika koa zany de tomboka se apetrak'Andriamanitra. Ary le pasika fa 14 ny volana nisanina, ary le pasika araka ny soratra masina hoe fahatserovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, fahafatesan'le zanak'ondry de tomboka se amantaran'i Jehova ny olona. Ary na iodika avy na iodika avana, na manahoana fomba anoheran'ny olona zay famarinana an'izay tsy miova ny tenan'Andriamanitra. Ny andro fafito famantarana, ny pasika famantarana,
noho ny amin'inona noho ny amin'la rany zanak'ondry de diso ny fieritreretana fa any-jiosy io na ny israely fotsiny fa tsy ho an'ny jentilisa tsy ho an'ny kristianina satria misy koa mivoy an'izay zavatra zay anka de an'ny olona ho ambany lalàna io any-jiosy tamin'izany vanim-potoana zany fa tsy pasiky ny kristianina fa mipasiky ny kristianina de alady tandindo ny fitsangana jesosy kristy diso zany satria le pasika de vanim-potoana atsiarova ny fahafatesana an' jesosy ary ny fahafatesan'n jesosy no mitondra famonjeny ho an'ity zao tontolo zao ity satria tsy ho an'ny jiosy ihany no nahafatesan'i jesosy kristy tamin'ny fahaefatra ambifolo ny volana nisanina fa ho any zao tontolo zao de raha mijeritsika zao no voasoratra any amin'ny jaonina toko 7 mba hanamarinana an'izany hoe ny fahafatesan'i kristy sy ny natongavany teto amin'ity zao tontolo zao ity tsy ho an'ny jiosy fotsiny fa ho an'ny olon-drehetra na jiosy izy na jentilisa jaonina toko 7 ny andiny fa enina ambifolo jaonina toko 7 ny andiny fa enina ambifolo ka hatramin'ny fasivy ambifolo fa toy izao ny tiavan'andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy ozy fa anana fiainana mandrakizay ka fiditra amin'izay le zao tontolo zao zay na jiosy na jentilisa na kristianina na tsy kristianina tsy hoe kristianina de tsy tonga ho azy jesosy kristy fa ho any zao tontolo zao tonga hitondra famonjena ho any zao tontolo zao fa misy zavatra takina nefa ho any zao tontolo zao mba tena ho tanteraka izay famonjena zay de ny finoana sy ny fankatoavana sy ny fanekena ny famarinana zay atolony fandriamanitra ozy tsy naneraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao anameloka izao tontolo zao fa mba hamonjeny izao tontolo zao zay mino azy de tsy elohany fa zay tsy mino azy kosa de efa voaeloka raha teo satria tsy ninony anarany zanaka tokan'andriamanitra izy ary zao ny fanamelohana fa tonga am'izao tontolo zao izy mazava nefa leon'ny olona ny maizina toy zay ny mazava satria ratsy ny asany ny zavatra misy raha voasoratra ao amin'ny baiboly tsy ny olona rehetra nge no anaiky ny famarinany ary any amin'ny bokon'ny apokalipsy ihany ary arakaraky ny tombony loza vao mainka mamafiatoka ny olona ka hitenenany ratsy an'andriamanitra fa tsy midity zany hoe satria ho maro ny olona tsy anaiky de tsy toriana ny filazantsara fa mba tsy ahafahan'ny olona miala rehefa tonga ny vanim-potoana ny tena fitsarana hoe tsy fantatrai ny marina de atao reny sofin'ny olona zany rehetrarehetra zany mba hamperitreritra ny olona ka tonga azy hiverina ao amin'ny loany hitady ny famonjena amin'andriamanitra zany hoe misy famantarana lehibe apetrak'andriamanitra ty taona 2022 ty ary tsy afa miala amin'io tsika ty taona ray manontolo ty tsy afa miala amin'ny raha ny zanak'ondry tsy afa miala amin'ny afatry ny pasika tsy afa miala amin'ny afatry ny andro fafitona sabatan'i Jehova zay anaovana andro kanefa ny tenin'andriamanitra kory andriamanitra tsy manery ny olona nge ankato ny famarinany de tahaka ny Adamasiva tamin'izany vanim-potoana zany zay nyresantsika nomeny fotsiny la mididy azahoam-piainana nampahafantariny azy zay mety hitondra fahafatesana ka nomeny ny sabata ary le sabata de tonga olona afaka mandray ny fanapaha-kevitra manaja ny safidiny zanak'olombelona andriamanitra de inona ny zavatra mitranga nefa atrany am-pintohany ny safidy fahafatesana amin'ny olona de am'izao vanim-potoana zao araka ny resantsika hoe taona 2020 fihiboana taona 2021 fihiboana taona 2022 ohatran'ny nandeha malalaka zany hoe ohatran'ny hoe hafanenon'andriamanitra nanambarany marin'andriamanitra de avelany am'izay ny olona andeha arak'izay tiany fa fantana zay zavatra hitondra famonjena fantana zay zavatra hitondra fahavelomana de ny taona 2022 andriamanitra manaja ny safidin'ny olona ary zay safidiny zanak'olombelona zay de zao samy mitady ny vokany kanefa tsy sitrak'andriamanitra ny atonga ny zanak'olombelona rehetra ho tonga amin'ny fahafatesana tsy sitrany tsy tonga nameloka izy fa tonga mba hamonjy zay no mahatonga azy
miala nenina mandrakariva da zavatra goavana le zavatra tsy tokony adino ary araka ny nambara tamintsika hoe tsy isataona angetsiaka nao hita zavatra mifanitsy takan'izany tsy eo amin'ny androm-piainantsika nao hita fiverenany zavatra intelo zay marika ny fialany nenin'andriamanitra mafy de mafy satria ny isa telo de isan'ny fahatanterahana isan'andriamanitra zany hoe hatramin'ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2022 andriamanitra manamarina ny teniny any amin'ny exodosy 12 hoe efa hidina izao ka amono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta ary ny andriamanitra ny Egiptianina de ho tsaraiko avokoa zany hoe ampahafantarin'andriamanitra fa tsy misy zavatra azon'ny olona interana aza ho mpamonjeny afa-tsy mifandraisana amin'ny famantarana ao aminy de manao antso vanim-potoana tokony hibebahantsy ao reo olona vanim-potoana tsy ampozinao zay zavatra hitranga ao ariny vanim-potoana mbola handran'andriamanitra fo nisy ampatan'olona vanim-potoana mbola ahafahan'andriamanitra miditra tsehatra na de eto amin'izao tontolo zao aza manolona ny ady zay atrehany io fa andriamanitra ange tsy miandro ny olona rehetra tsy miandro ny olona rehetra andriamanitra hoe anaky ny marina fa raha ny tena marina de ny afatra zay tonga de mitodika ho an'ny kristianina zay milaza fa matoky an' Jehova mivavaka amin'andriamanitra manantena famonjeny Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny rano kanefa manova ny afatra ny soratra masina raha ny kristianina fotsiny ny tonga ny fibebahana ka miverina amiloniny manaja ny sabatany Jehova manaiky ny paska zay fa 7 volana Nisanina zay nyresantsika hoe tena tomboka se napetrak'andriamanitra noho ny amin'ilay raha ny zanak'ondry tsika tsy miresaka akory eto ary ny afatra ny soratra masina tsy midika akory hoe ny sabotsy ny vanim-potoana nafatesan'i Jesosy fa ny sabotsy no nampahafantarina ny zanak'olombelona nampahafantarin'andriamanitra ny olona fa izy no namontsy tamin'ny alalan'inona ny zanak'ondry tsy misy kilema ny zanak'ondry tsy misy kilema ary raha mandinika fotsiny tsika ny afatra Jesosy Kristy maty izy tamin'ny 7 volana Nisanina fa 3 andro aorinan'io izy vao mitsangana noho izany tsy mitombona mihitsy ny paska tandindro ny fitsanganan'i Jesosy tany paska izy no maty raha afaka telona ozy de hitsangana zany hoe tsy ampy ny andro paska fa aorinan'izay kanefa tsy manotsinontsinona ny fitsanganan'i Jesosy isika fa mamerina ho amin'ny laoniny hoe ny antoko ny famonjena de ny fahafatesan'i Jesosy satria raha ny tokony ho izy tokony ho sika ankeny no oringany tokony ho sikany tamin'ny 7 volana Nisanina no nofantsihana teo amin'ny hazo fijaliana nampijaliana ary mbola hitantsika moa ny FDP ao anatin'io andro fafito io sy ny paska fa zavatra hiveriny io amin'ny vanim-potoana ataterany ty zao tontolo zao ity fa raha dinihana de sika ny tokony ho faty ary zay mihitsy nahatonga an' Jehova iteny tao amin'ny exodosy 12 ny 9 hoe ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny 7 amin'ity volana ity de hamono azy amin'ny ariva ny fiangonana de ny Israely rehetra zany hoe tsy maka olo-kafa ny famonoana n'le zanak'ondry fa le Israely zay tapa-kevitra ny tandrona ny paska de maka ny ondry zay nompiany zay tsara indrindra zay tsy misy kilema zay tsy fony indrindra de vonoana satria ny famononana iny raha ny tena marina ny zanak'Israely no tokony vonoana satria ny vanim-potoana na tonga Zobaby tao amin'ny tany Egipta 300 taona na nandeno an' Jehova ary raha ny tena marina satria nampahafantarina ny lalan'Andriamanitra fa niodina tokony naringana fa ny antony namonona ny zanak'ondry de mba hoto fantatry ny zanak'Israely hoe fananany zay natao fanatitra tsy maintsy vonoana le tsy fony indrindra ny tsara indrindra ho aminy no tsy maintsy vonoana mba hatonga saina ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany hoe fa inona moa
de fahotana mafaty vitanyity ondry zay tena tiako ty noho izy novonoana mba hahavelolahy fa raha ny tena marina zany toko novonoana fa tsy io zanak'ondry io ny ahatonga saina ny zanak'Israely ary ny ahatonga saina ny zanak'olombelona hoe tena inona ny antony nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tsisy afaka na de miseho azy ho masina indrindra azy fa tompon'antoka isika rehetra tamin'ny famonoana tamin'ny nahafatesany Jesosy Kristy tamin'ny Pasika fa voatsindrona ampovy atsika eo anatrehan'izay matetika ahilikitsika amin'ny tantara le izy miaramila romanina no namono azy fa efa tena jerevanao amin'ny antsipriany de isika mihitsy ny tompon'antoka amin'ny famonoana ny zanak'ondry ary rehefa dinihany ny fandavatsika amin'ny famarinany tenin'Andriamanitra mandraky tiany androany na de efa mitsangana ary Jesosy de mbola le toe-panahy mamono any Jesosy ny toe-panahintsika anika mahatonga loza miatra kanefa de mamelatra lalan'Andriamanitra mba hahafahana mivoaka ny teny nomenany Abrahama ireo olona any amin'ny Genesisy 12 de teny ho an'ny taranaka faramandiny ho an'izay mino ho an'izay mahatoky an'Andriamanitra zay miazona amin'ny famarinana zay lovatsika amin'izao vanim-potoan'izao Genesisy 12 ny 1:1-3 ary Jehovah tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranotrainao akany amin'ny tany zay asehoko anao arabaky teny io tsy mora zany miala tamin'ny toerana mahazatra zany mandao ny havana matsaka izy ho any amin'le toerana natondron'Andriamanitra azy fa satria Andriamanitra miteny na malahelo ary izy de nandeha izy fa nitentsika sananomen'Andriamanitra ahatonga anao firenena lehibe aosy sady hitahanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahinao tokoa ianao ary hita zay manisy soanao ary anozona zay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany manjoa atsika lovatsika zay matahotra an'Andriamanitra zany teny zany de araka ny nambarako hoe tsy voatery ny olona rehetra kory fa mitodika indrindraindrindra ho atsika kristianina hoe avy andaotsika kristianina mba iray fo iray saina iondrika ao anatin'ny soratra masina ka hiverina amin'le tena famarinana de le tena famonjena le raha ny zanak'ondry zay latsaka tamin'ny 14 volana Nisanina zay nitsindriny Jehovah hoe zany manodiko anareo hitandrona ny andro fafito de io no mahatonga le tomboka se ao anatin'le raha le tomboka se zay namafisiny Jehovah ho famantarana mangoso aminao de ao anatin'ny sapata no le raha ary raha izay no mitambatra de zao ny Pasika de tena tomboka se vao miala amindreo de tsisy fomba afantaran'Andriamanitra ny olona fa tonga de fandringanana miandry azy ka raha ny kristianina miverina amin'laonina misy resy lahatra fotsiny aminao izy no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany de zao na inona mety hoery sy tanjaka anana ny firenena lehibe ikotroka ady lehibe fahatelo tsy tanteraka zany aho fa firono amin'ny kristianina ny tonga saina mandreny vaovao ary miatahorana ho tafalatsaka ao anatin'ny fitaka satria misy tetika adiny Satana ny fitrangany io toe-javatra mitranga io satria anjo ny firenena rehetra io ary de hivondrona ho anankaroa ny firenena raha sanatria ka miditra amin'ny 3e guerre mondiale de ny Rosia sy zay momba azy sy Ukraine zay momba azy izara roa amin'io ny firenena de hiteraka toe-panahy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay de manjary ho volavolaina hifankahala de adin'Andriamanitra de tafalatsaka ao anatin'ny fitaky ny devoly kanefa de tsy sitrakitsika ny atongavana zany rehetrarehetra zany ny afatra ny Pasika inona moa zavatra tian'Andriamanitra ampitaina misy fepetra napetrany ao zay resahantsika satria tsy mijanona ny Pasika fotsiny ake ny afatra fa aorianany Pasika ihany koa de mbola misy fitrangan-javatra ary de tsika no anamarina ny fahatanterahany zany rehetrarehetra zany fa tsy mijanona hatreo hoe misy loza atao amin'ny tany Egypte le loza nke tsy ringana daholo ny Egyptianina
fa nisy ampahandringana ary ny zavatra mitranga hitantsika tamin'ny exodosy toko 2:7 ary ny forambola alina faharoa izy dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny egiptianina rehetra dia nisy fidradradrana mafy tany Egipta ozy satria tsy nisy trano zay tsy nahafatesana. Zany hoe mbola nisy tamindreo velona fa nidira paorina nidiran-doza fa nitondra lesona ho an'ny egiptianina ve zany ka tsy raisitsika hoe ny egiptianina amin'izao vanim-potoana zao fa inona no atao hoe egiptianina manana ny toe-panahin'ny egiptianina le tsy manaiky ny famarina ny tenin'Andriamanitra. Iza moa ny Jehovah Andriamanitra reo no afaka hiaranareo amin'ny tanako. Zavatra teny nambarany faharoa tamin'ny Israely ange zany tsy matoky ny herin'Andriamanitra ary manoloana ny famarinana tahaka an'izao dia tsy maintsy misy koa na dia kristianina rehetrarehetra hoe hatramin'izay zao nahazatra anaiko ahoana no anaiky anay fa marina zany lazainao zany mitovy amin'ilay toetra ny egiptianina fa ny zavatra hitranga dia zao tsy isy fidradradrarana mafy ozy ary tsy isy trano zay tsy nahafatesana. Zany ny zavatra mitranga tamin'io vanim-potoana io zay nitondra fanafahana ho any zanak'Israely fa niafatra napetraky Jehovah. Rehefa nivonoana le zanak'ondry dia ny 17 ka hatramin'ny 20 zay hojerevantsika ny zava-panahy zay toromarika apetrak'Andriamanitra ho antsika zay tonga saina ka te ho avahan'Andriamanitra ho isan'ny olona mba ho afaka tsotratry ny loza analany raha ozy ka tetina mitaola baravarana roa sy ny tatom-baravarany trano zay hinanany ary hoaniny amin'izany alina zany ny hena ozy voatsatsika amin'ny hafa no hinanany azy mba mimofo tsy misy masirasira sady ampiarahany amin'ny anana mangidy aza hanina mantana voandro amin'ny rano izy fatsatsio amin'ny hafa mba milomany sy nitongany ary ny fadiny ary azasinareo sisa hotranaraina fa raha tahiny misy sisa tsy lanika hatramaraina hodoranareo amin'ny hafa. Ary toy izao nataonareo raha mihinana azy mivalahanareo voasikina ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo ny tehanareo eny an-tananareo hoaninareo faingana izy fa pasika ny Jehovah dia miverina foana tsy pasiky ny jiosy tsy pasiky ny Israely pasiky ny Jehovah io nefa ny zavatra apetrany kanefa nitsindrina ery amin'ny 17 rehefa izay no ataon'ny olona dia le raha zay natetina atao amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana no famantarana ho anareo amin'ny transiteur-nareo izy raha mahita ny raha dia andaolanareo ka tsy isy loza andringanana anareo raha mamelona ny tany Egipta arabaka teny tamin'izany fa manahoana ny fitrangana amin'izao vanim-potoana zao tamin'ny vanim-potoana ny pasika alohan'ny hafatesan'i Jesosy Kristy ihany koa dia niaraka nandray fanasan'ny tompo niaraka tamin'ny mpianatra izy ary nilaza zao no atao fahatserovana zay ny mahatonga an'ilay hoe ny pasika fahatserovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Rehefa jerevana zany ty 17 ka hatramin'ny 13 ty dia io no fandraisana fanasan'ny tompo tamin'izany vanim-potoana zany tao anatin'ny fihiboana fa misy fepetra apetraka ao anatiny fepetra apetrak'Andriamanitra tsy maintsy tanterahana zay toe-panahy tokony hananan'ny olona rehefa andray ny fanasan'ny tompo. Zany hoe ny pasika dia misy fandraisana fanasan'ny tompo dia azo sika lazaina ihany koa satria ny fandraisana fanasan'ny tompo dia fihinanana ny nofon'i Jesosy sy fisotroana ny rany efa misy famantarana ny rany efa tomboka se dia azo sika lazaina koa fa ny fandraisana fanasan'ny tompo dia famantarana na tomboka se mentin'Andriamanitra mamantatry ny olona raha mandray fanasan'ny tompo araka ny tokony ho izy fa tsy izy rehetra mandray fanasan'ny tompo akozy dia mandray an'ilay raha famantarana dia hodiny atsika lalina daholo zany aza mieritreritra mihitsy hoe andeha andray fanasan'ny tompo andray tompoka se fa misy fepetra takiny ho fantatra ny zava-miafina mahakasika an'izay fandraisana fanasan'ny tompo zay fa aty amin'ny exodosy dia io ny zavatra atao dia ny zavatra ho azavaitsika ny fiteniny Jehovah amin'ny 12 toy izao nataonareo raha mihinana azy ilay zanak'ondry tsy misy kilema fa ny raha dia atetina amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana zay no famantarana valahanareo voasikina ny kapanareo eny amin'ny tongotrareo ny tehanareo eny amin'ny tananareo hoaninareo faingana izy fa pasiky ny Jehovah zany hoe hanomboka ny fanafana ary mitsangana mihinana ny pasika olona vonika andeha miakanjo
zay ny mahatonga an'leo raha mihinana azy nyvalahanareo voasikana, ny kapanareo eny amin'ny tongotrareo, ny tehanareo eny an-tananareo, dia hoaninareo faingana. Zany hoe tsy mitaredretra, tsy mangatakandro, fa olona vonona hiainga. Zay ny zavatra tokony ho hita ao amin'ny Pasika. Misy fandraisana fanapahan-kevitra, vonona hiainga, tsy hijanona intsony, fa andeha hiala ao amin'ny tany, zay hitoeran-doza. Zany akory tsy midika hoe ho hiala eto amin'ity zao tontolo zao ty isika, fa hiala amin'ny foto-kevitra diso zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mba hahatonga fahavelomana. Satria raha ny toerana nisy ny zanak'Israely tao Egipta ange, toerana misy ny lozy, ary efa hitantsika ny zavatra nisy tao amin'ny tany Egipta raha mijery ny Exodosy 10 zay nandefasan'Andriamanitra aizina tena hazo tsapaina tamin'izany vanim-potoana zany. Fa inona ny toe-javatra nisy tao? Ny Egiptianina teo amin'izay ny toeran'ny Egiptianina, satria tao Egipta ny zanak'Israely nono ny faritra nipetrahan'ny Egiptianina, maizina tanteraka, tsy nahitana lalaka le, fa teo amin'izay ny toeran'ny zanak'Israely kosa nisy mazava. Dia ao anatin'izao tontolo zao zay Egipta angeza be, ohatra miaina ao anatin'ny aizina angetsika. Kanefa na dia eo ary ny loza zay misy fiatraikana manerina n'izao tontolo zao, hafa ny tantanan'Andriamanitra ny olona mahita mazava. Dia torak'izany keo ao ny misy fidradradradrana mafy, fa hafa ny tantanany zanak'Israely, tantanany mba ho tafavoaka. Fa tsy maintsy tanterahana nefa eo 1:20 eo zay zava-miafina mahakasika ny toe-panahy, andraisana fanasan'ny tompo. Raha mihinana azy ny valahanareo voasikana, ny kapanareo eny amin'ny tongotrareo, ary ny tehanareo eny amin'ny tananareo, dia hoaninareo faingana izy fa Pasika Jehovah. Zany hoe olona vonika andeha, ary le fandraisana fanasan'ny tompo dia tahaka ny vatsy izay hoanina, satria lalandavitra no ale. Tsy hoe tonga ny Pasika dia tena efa voavonjy ny zanak'Israely, fa io ny fetim-boan'ny famonjena ataon'Andriamanitra. Matetika mantsy ny fitaka dia ty rehefa mandray fanasan'ny tompo ianao dia mino fa efa voavonjy, tsy misy an'izany ao anatin'ny soratra masina, fa io no lalam-pamonjena sy andohan'ny fanafahana, fa mbola misy lalana tsy maintsy izorana zay natonga ny teny fikasana tonga tamintsika niala tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely, andeha any amin'ny tany Kanana, mbola loza ny sedrany eny an-dalana eny. Kanefa ny tenin'i Jehovah dia tsotra, mahereza sy matanjana. Aza matahotra namana azy, fa za Jehovah Andriamanitra reo miara-mandeha aminareo, tsy andahoanareo na afoy anareo zay ke le teny fikasana raisitsika, ary manantena fa ho tanterahan'Andriamanitra amintsika noho ny amin'ny olom-bofidy zany rehetrarehetra zany. Ary ivavahantsika mba hamindra fo n'ity zao tontolo zao ty noho ny amin'ny kristianina vonona iverina amin'Andriamanitra. Da misy fepetra napetrak'Andriamanitra, zany hoe olona tapa-kevitra miainga dia mitodika amin'ny isam-batan'olona. Ny afatry ny Pasika, ny afatry ny satria ny Pasika voatsindra ao anatin'ny didy faefatra, ary isiny le famantarana dia ny rany zanak'ondry. Dia zao firy amintsika ny tapa-kevitra ankehitriny, vonona andray marina, hanomboka hiainga, ary tsy ho titena fa anao taka ny Abrahama hoe afoky ny zavatra rehetra, fa amiko no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. No ny amiko no isika mandre an'izao fampianaran'izao ange, tian'Andriamanitra ho Abrahama hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa ianao zay tsy nafantatra an'izany ka mitazona ny lasitra fototra ka tapa-kevitra hahafoy izany, tsy mora ny miala amin'ny zavatra mahazatra ny heverinao fa marina, kanefa tapa-kevitra ianao, ny zavatra tsy ampozonao dia izy famonjena mihitsy, famindram-po mba tsy hitara ny loza zay misy amin'izao vanim-potoana zao. Raha jerevantsika eo amin'ny 1:20 eo dia Paoly apôstôly namerina an'izy io amin'ny fomba ara-panahy. Efesianina 5:9, ary zay le soratra masina, misy zava-miafina ao anatiny. Efesianina 5:9, ny 4:20. Efesianina 5:9, ny 4:20 ka hatramin'ny 9:20. Ny atom-panahin'ny kristianina sy ny fiadiana
atolotr'andriamanitra azy. dia zao no zavatra resahany ao oentsika mamarana azy sy fakafaka itsika tsara mba hatakarahantsika le andeny faraky ambifolo hoe toy izao no ataonareo raha mihinana azy nyvalahanareo vosikina kapanareo eny amin'ny tongotrareo teanareo eny amin'ny tananareo hoaninareo faingana izy fa pasika Jehova zany hoe tsy mitaretrretra tsy mangatakandro fa tonga de raisina de tonga de tapa-kevitra iainga satria tsy miveriny iny be dehibe io pasika io tamin'io vanim-potoana io fa io ny vanim-potoana mety hitondrana famonjena. 14 ka hatramin'ny 15 de zao mitenen'ny Paoly apôstôly pasika ankolaka kely no itenenan'ny Paoly apôstôly anio mifahara rozy ka sy kino famarinana ny valahanareo any amin'ny exodosy nilazany azy de hoe ny valahanareo ho voasikina sy kino fa inona le sikina tsy fekimbo arabaky teny rehefa tena jerevanao zava-panahy fa misikina fahamarina ny valahanareo ary mitafinondrariny ho fiarovatratra rehefa misikina ihany keo zany hoe manisy fekimbo ny tena tsy misy olona miboridana ka hoe mio fekimbo a fa misy akanjo anaovana mato misikina misy akanjo anaovana mato fehezina zay no mahatonga nyity mitafinondrariny mo fiarovatratra de io no toepana takina ny olona zay miazona ny marina ny olona zay mitandrona ny pasika hoe nyvalahanareo voasikina misikina fahamarinana satria mitafy ny rarina ho fiarovantratra de ozy ny 15 kirareo ifahavonoana mpanahy avy amin'ny filazantsara fihavanany ny tongotrareo zany hoe ao anatin'izay zay le hoe ary ny kapanareo eny amin'ny tongotrareo zany hoe misikina fahavonoana mpanahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo tsy amin'ny alalany ady fa io toepana inge no ataony devoly ao anatin'io ady zay mitraniko io ny atonga ny olona tena hamaly faty ny atonga ny olona iady fa ny zavatra kendren'andriamanitra nefa de zao fahavonoana mpanahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo zay le kiraro tsy maintsy anaovana zany hoe anjakany ny fitiavana ary ny 15 ho fanampon'izany rehetrarehetra zany tany ny finoana ho ampinga zay azonareo amoniny zanatsipika amin'ny rehetrarehetra zay alefa n'le ratsy zany hoe zay le hoe mitehana hoeny amin'ny tananareo de ozy hoe hoaninareo fiaingana izy ny 17 raiso raha le famonjena ho fiarovan-doha ny tenin'andriamanitra ho sabatra ny fanahy mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fanangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra fanazavana ny exodosy 12 io zavatra apetraky Paoly apôstôly io de ho jerevantsika amin'ny antsipriena fa io no lalana azaho mpamonjena fa io tsy vita ny vavy io fa mila aseho amin'ny tena fankatoavana amin'ny fitandremana ny tenin'andriamanitra de afatra rery olona aza mitarehetrehitra ho an'ny faingana raiso aingana ny famonjena ary tanterao ny afatr'andriamanitra aza miady hevitra fa rehefa Jehova no miteny marina io fa natolony ho atsika ny pasika natolony ho atsika ny andro fafito natolony ho atsika ny rahan'i Jesosy mba ho famantarana ho amin'andriamanitra so amintsika mba hatanteraka an'le teny hoe raha mahitany raha eo amin'ny trano zay toeranareo tsisy loza andringananareo voninahitra an'andriamanitra vavakisika misotranao Jehova andriamanitra ray amin'ny teninao ndray zay manoro lalana anay manoloana ny toejavatra misy mba tsy hitaredretra fandray fanapakevitra iaingana hiala amin'ny tsy fahalalana hiala amin'ny tsy fankatoavana ary andray ny famarinana mba hisin'ny famonjena ny tenanay ny ankonanay ary mba hatanteraka ny teny fikasana zay nomenao ny Abrahama hoe mba ho aminay no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany de misaotra tompo
satria tsy mbola nafina fa manome toromarika mba ho raisinay zay antoko ny famonjena na dia mbola amin'izao androm-pahaveloman'izao ary fa aminao avy dia fiainana mandrakizay dia misaotra indrindra ray eo amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manao ny fahasoavana sy ny fiadanana ny tompo ho amintsika mandraka rehefa.